Aloha isako kely ty fa satria tsy mahita ty zavatra ty zany a, sy mbany reto zaza reto sady sao mety maneho mianatra tsika sy ianao, mianatra ny andeha ataoko hoe toriteny tsy toriteny fa fampianaran'i Jesosy farany mpianany talohany nahafatesany, izay le ianaratsika mankatoan'i Jesosy, mankatoan'i Jesosy. Ao anatin'izay antranontsika ao anatin'ity taona 2024 ty, andao aloha hivavaka dia resahantsika izany, hivavaka tsika ary. Andriamanitra tomponay miara manaiky ny fahalebiazanao zahay, manatona anao ny anaran'i Jesosy Kristy. Manaiky fandriamanitra ianao, ary feno fankasitrahana anao zahay hoe nofidinao ho olonao zahay noho ny fahasoavanao. Misaotra anao indrindra ny amin'ny fiainana rehetra ampiainanao anay. Misaotra tamin'ny teninao efa nampianarinao, dia ilay fampiarana isan'andro ireny, miaraka mikasika ny fanahinao, mampitombo anay, manefy anay ohatran'ireny manefy volamena ireny tokoa Tompo, mandoroga avy eo mikapokapoka anay amin'ny zavatra fizan-toetra samihafa, fa tianao anahaka amin'i Jesosy zay. Misaotra Tompo, misaotra mampianatra anay mankatoa anao, na dia misy zavatra maro be da be ary tena hoe ao anatin'ny zavatra maro be da be atrehanay tokoa e. Dia ndreto izahay tao aminao teto noho ny fahasoavanao hoe aka ny fampahirezanao, ny taridalanao, andraindray ny sitraponao tianao andehananay, aheno ny arena manokana tamin'ny teny nanafatra faranao ny mpianatra alohan'ny nanomboana anao tamin'ny hazo fijaliana. Tompo dia isokafony aty anatinay, isokafony vavahady-tsainay, ahitanay anao, ahitanay ny herinao, hoeninay mihitsy hoe mahita ny fiainanay izao ankehitriny izao sy le iainanay ankehitriny ianao dia miteny aminay io baiboly io, miteny aminay io teninao io. Ny fanahinao no manokatra ny vavahady-tsaina rehetra ary, dia mitenena tokoa aminay, vonay aminao zahay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ny aty an'io tsika sy ianao dia andeha any amin'ny jaona toko faha 20. Tahaka ny mahazatra antsika moa ampatsahiviko anao ihany ny tenin'Andriamanitra filamatra izay iombonantsika amin'ity taona ity, le Apokalipsy toko faha 12 iny, ampatsahivina antsika hoe eto an-tany miady isika dia misy an'ilay zavatra anankitelo omeny Tompo antsika andresentsika, na resy ny devolontsika no ny amin'ny rany zanak'ondry ny teny filazana azy, ny teny hijoroantsika vavolombelona fahatsaran'Andriamanitra, ary isika sy ianao ilay tsy makamamy aintsika intsony na dia ho faty aza. Ao anatin'io tsika manana an'ilay tsy mofa tsy mandeha ty zavatra ty. Andraso kely vetivety fa tsy mandeha ilay izy no miantony raha malala, ampifamadiana kely ny pile ngamba dia voafitaka ilay zavatra, fa ilay pile no lany. Lohahevitrintsika lehibe moa amin'ity taona ity hoe mankafy mankatoan'i Jesosy na dia ho faty azy. Dia amin'ity an'io ity tsika manokatra ny jaona toko faha 20 dia miara-mianatra ny hoe mankafy ny fahasarotana sy ny tombony amin'ny fanarahana an'i Jesosy. Mankafy ny fahasarotana sy ny tombony amin'ny fanarahana an'i Jesosy, fa efa ho ambara tompo tsara, ambarany tsara tamin'ny mpianatra dia ho ampianariny antsika indray amin'ny alalan'io jaona toko faha 20 io, izay tombony sy fahasarotana amin'ny fanarahana azy izay.
andeha ary a hidirantsika senonza. Ny tombony voalohany mila ankafizitsika rehefa niampita avy tany amin'ny jaona toko 5:20 tsika ravaka tamin'ny farantsika dia nianatra tsara an'izay tao amin'ny jaona toko 5:20 tary amin'ny 9:20 hatramin'ny 5:20 dia nahitatsika hoe misy an'izao tontolo izao kay manenjika atsika, misy an'izao tontolo izao manenjika atsika. Atao mankatsio atsika koa tsy dia amin'izay hitako fa tsy mbola hitako ihany. Oy, Jesosy! Zafady. Dia lasa taky nyity indray ty. Sotra, mety. Zay. Ao ary, tamin'ny farany teo atsika senao zany niara-nianatra tao amin'ilay jaona toko 5:20 fa kay moa rehefa miaraka amin'ny tompo ty rehefa tia Jesosy dia miomana hoy aho taminao hoe miomana dia azagaga dia ankafizo. Ankafizo nanino? Fa hoalan'izao tontolo izao tsika. Hoalan'izao tontolo izao. Izao tontolo izao hanenjika atsika. Ny zavatra voalohany tenenitsika zany ao anatin'ity fianarantsika nyity jaona toko 5:20 ty amin'ity anio ty amaky ny andininy voalohany hatramin'ny 4 isika ny lesona voalohany raisitsika amin'ity hoe makafy ny fahasarotana mila ankafizina koa ka izy matoa tenenin'ny tompo amintsika dia ampiomanany atsika mba tsy ho taitritsika fa ankafy tsara tsy tafotoana amin'ny fanenjehana. Zay ny zavatra tombony voalohany ao anatin'ilay hoe manaraka miaraka amin'ny tompo tsy tafotoana amin'ny fanenjehana. Vakitsika ny jaona toko 5:20 andininy voalohany hatramin'ny andininy 4. Zao soratra hoe zany teny zany dia efa nolazaiko taminareo mba tsy ho tafotoanareo. Androkanareo hiala amin'ny sinagogy izy, eny ho avy ny andro ka ataon'izay rehetra mamono anareo fa manatitra fanompoam-pivavahana ao an'Andriamanitra izy. Ary zany no ataony satria tsy fantany ny ray na izaho fa izany teny zany efa nolazaiko taminareo mba ho tsaronareo raha tonga ny fotoan'androny fa za efa nilaza izany taminareo. Ary tsy mba nolazaiko taminareo hatramin'ny voalohany zany satria mbola taty aminareo ihany aho. Inona ny zavatra tenenan'ny tompo atsika? Mila tsy tafotoantsika amin'ny fanenjehana, tsy gaga ho aho ia taminao, tsy mora reraka hiteny hoe fa maninona ary zao miatramo, fa maninona ary tsy tindranina. Fa tamin'ny herintsika nahita tao amin'ny jaona toko 5:20 hoe zao tontolo izao anenjika ankalatsika. Fa eto tenenin'ny tompo hoe miomanina fa any anatin'ny sinagoga any hoe ho ataondry zareo hoe voaroka ny sinagoga. Inona ny dikan'izany? Ny mpinamany reto ihany, ny jiosy namany reto mpianatra reto ihany no hanenjika azy ireo. Dia efa mampiomana antsika ny tompo ravaka fa ny dikany hoe miaraka amin'ny tompo mety misy olona ohatra hoe tena kristianina hono dia mety manenjika antsika ihany koa izy. Dia aza atao zavatra mahagaga anao zany fa ny mpinamana ihany no mety hanenjika anao ary. Ampatsahivina anao tsara aloha. Andraso moa misy an'iny teny iny ary amin'ny petera voalohany mila ampatsahiviko anao fa andrao dia efa niteneniko anao tamin'ny heriny dia mbola averiko aminao ihany. Le petera voalohany toko 4 ary amin'ny andininy 5:20 no tsipihako aminao tsara hoe aoka tsisy eo aminareo hijaly satria mpamonin'olona na mpangalatra na mpanao ratsy na mpirarany an'olona. Fa raha misy mijaly satria kristianina dia aoka tsy homenatra izy fa aoka ankalaza n'Andriamanitra amin'izany anaran'izany izy. Averimberi ny tenin'Andriamanitra amintsika hatrany. Zay tenenako azy aminao hoe mila makafy an'izany mihitsy zany tsika satria zany le tenin'ny tompo hoe aoka izy ary ankalaza n'Andriamanitra. Tsy hoe akory hoe satria misy zavatra tenenin'ny olona kay misy fahamarinana le tenenin'ny olona hoe ary iny olona iny kay tena tsy motona fitondran-tena. Andao verifientsika tsara hatrany hoe sao dia zany tokoa le fiainana ahitsitsika. Zay le tenenin'le petera teo.
fa rehefa mazava tsara eo anatrehan'ny tompo manompo an'Andriamanitra amin'ny fieritreretana madio amin'ny finoana sy fieritreretana madio tsika dia ankafizy le hoe misy manenjika ianao mavesatra be fony zany fa andao anie aloha vakitsika ihany koa le Timoty faharoa Timoty faharoa toko fahatelo ary amin'ny andiny faharoa ambin'ny folo ary Timoty faharoa toko fahatelo andiny faharoa ambin'ny folo zao no tenan'ny tompo amintsika ao anatin'io tenin'io hoe eny izay rehetra te ho velona amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy dia enjehina. Eninao moa zany dia enjehina. Efa zavatra mazava fa zay mipoitra amin'ny fiainantsika. Ny asan'ny apôstôly toko fahaefatra ambin'ny folo ny tapany farany le amin'ny andiny faharoa amby roapolo no tiako vakiana aminao tsara zao ny soratra hoe amin'ny fahoriana be no hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa ary amin'ny famaranana an'ity jaona toko fahaenina ambin'ny folo ity tsika aveo dia mbola ho resahantsika ihany izay resaka fahoriana izay fa tsy pian'ny tenin'Andriamanitra tsara ry mpiandra Dieu vaovao masory Kristiana malalo aza taonao mataitra tsony zany dia aza tenenina foana hoe sory amiko atompo ty fahoriako amin'ity misy manenjika lavo ty jereo tsara fotsiny. Inona ny zavatra hiatrehantsika an'izany ahoana ny ahafahantsika makafy an'le hoe enjehana matoky an'i Jesosy tsika matoky an'i Jesosy ilay mahafantatra. Hitanao efa nitenenin'i Jesosy mialoha tamin'ny mpianatra teneny tsara eo amin'ilay andiny fahaefatra hoe zany teny zany hoe izy nefa nilazaiko taminareo mba ho tsaroanareo rehefa tonga ny fotoan'andro. Teneny tamin'ny mpianatra hoe efa fantany anie rehefa ho avy zany efa nijena dia hanitsain'ny mpianatra io mihitsy rehefa tenenin'ny tompo izay efa voahoman'ny tompo dia manomana antsika senao raha manana ny fanambarana ray manontolo ny baiboly ray manontolo no aty amintsika senao efa ampiomanan'ny tompo dia matoky amin'ny tompo tsika fa izy nefa miteny antsika mahafantatra izy ny zavatra rehetra ary tsy vitany hoe mahafantatra izy fa mifehy ny zavatra rehetra ihany koa. Matoky an'i Jesosy isika ilay mahafantatra sy mifehy ny zavatra rehetra dia manjary tsy tafotoana. Raha ohatra ianao ka mbola tafotoana amin'izany fanenjehana izany dia mila ataontsika dia makeo amin'ny tompo hoe Jesosy apio aloha zah hitombo amin'ny fahalalana anao fa ohatrany tsy matoky tsara anao azany mitombo amin'ny fahalalana tompo ny mila ataontsika senao. Inona ny ahafahantsika senao makafy ny fahasarotana sy ny tombony amin'ny fiarahana amin'ny fanarahana ny tompo. Jerentsika indray midina eo amin'ny andiny fahadimy sy ny fahaenina isika. Jerenao eo amin'ny andiny fahadimy sy fahaenina io zao ny tenin'Andriamanitra hoe ankehitriny makany amin'izay naniraka aho ary tsy misy aminareo manontany aho hoe akaiza ianao fa satria nilaza izany taminareo aho dia votona alahelo ny fonareo. Ahoana ny tenenan'ny tompo hoe hoy ny tompo teto amin'ile texte teto hoe nareo tsy misy manontany anao hoe akaiza ianao. Tsisy nanontany an'i Jesosy hoe efa nanontany an'i Jesosy mihitsy. Nanontany an'i Jesosy Petera vadio kely any amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo ange ny baiboly nisy dia hitanao tsara fa zao ny tenin'ny Petera tamin'i Jesosy ary amin'ny andiny fahaenina amby telopolo hoy Simona Petera tamin'ny tompoko akaiza ianao. Izany mihitsy ny fanontaniana napetraka Petera dia ao amin'ny toko fahaefatra ambin'ny folo Tomasy indray no nanontany an'i Jesosy amin'ny toko fahaefatra ambin'ny folo andiny fahadimy hoe tompoko tsy fantatra izay alehanao ka ataonay ahoana ny fahafantatra ny lalana. Dia maninona ary zany Jesosy no miteny eto amin'ity toko fahaenina ambin'ny folo ity hoe nareo tsy misy manontany anao hoe hoaiza akaiza ianao. Tena nanontany tokoa ny mpianatra fa ny tiany tompo isotomana ny saintsika dia misainany hoe teneny eo amin'ilay andiny fahaenina moa hoe votona alahelo ny fonareo. Fa maninona no miteny toy izany ny mpianatra efa niteny mpianatra hoe akaiza ianao nefa hoy indray ny tompo hoe nareo tsisy manontany anahy.
satria le fanontaniany mpianatra tamin'ny nantany Petera nantany Tomasy dia mifantoka amin'ny tenany any, mifantoka amin'ny hoe akaiza ianao Jesosy. Le fieritreretany azy zany hoe akaiza ianao dia hoaiza zany zay raha ohatra ka tsy otsony ianao. Mifantoka aty amin'ny tenany hoe rehefa tsy otsony ny tompo dia loza ny anjo azy dia sahirana izy nifantoka taty amin'ny tenany reto mpianatra reto, fa tsy tafafantoka tany amin'ilay mieritreritra ny Jesosy. Tsy tafafantoka any amin'ilay hoe fa hoaiza marina moa ny tompo, tsy tena zany no nahaliana azy ireo fa mieritreritra ny fahoriana azo azy, tsy hisy an Jesosy izy. Asa raha azonao zany tiako ambara aminao zany, ny alahelo ny amin'ny Jesosy andao azy no nifatoan'ny mpianatra, fa tsy nieritreritra izy hoe raha handeha ty Jesosy ty zany dia inona niseho, dia misy voninahitra Andriamanitra nge hiseho izay averimberiny Jesosy tamin'izy ireo. Nanomboka tany amin'ny toko 7:20, 4:20, 5:20 dia faranany tompo atao amin'ity toko 9:20 ty. Inona ny zavatra raisintsika senao ao anatin'izany ho antsika? Hitanao le hoy ato aminao hoe tanjontsika amin'ity an'ity mankafy tsara ny fahasarotana sy ny tombony miaraka amin'ny fandrindran-dalana tsara hatrany hatrany ireo anankiroa ireo. Raha ohatra ianao ka mifantoka fotsiny any amin'ny hoe ohatra mpianatra hoe hay inona ny pertako, inona ny tao fahatiantokako rehefa hoe manaraka an Jesosy dia tsy tiandranana, dia tsy mahazo an'ity dia ity dia ity. Raha any fotsiny ianao dia ohatra ny eo andiny fahenina io, votona alahelo ianao. Votona alahelo ny fomba anarahanao any tompo. Fa rehefa mifantoka ianao any amin'le tian'Andriamanitra hiaviana, any ambadiky le fahoriana, le tian'Andriamanitra hiaviana, mifantoka tsara amin'ny Jesosy ianao amin'ny voninahitra Jesosy na dia hoe ao ambadiky ny hazo fijaliana lalina izay hiatraminy ora vitsy ao aorianan'ity iresahany tamin'ny mpianan'ity ary, dia afaka mahazo fi ianao, mahazo fahafinaretana, mahazo misy lenta vaovao hiatrehanao le andavanandronao ndao hianatra an'izany mihitsy tsika senao amin'ny zavatra mitranga aminao ny devoly te hampifantoka amin'ny tenanao hatrany hatrany. Refesinao amin'ny mahazo anao le zavatra mitranga, refesinao amin'ny iainanao an'le izy. Fatao amin'ny tompontsika hoe ndao hampifantoka ny masontsika amin'ny voninahitra Kristy hatrany hatrany. Tsaronao ve le Korintianina 2:4? Any amin'ny Korintianina 2:4 misy an'iny any amin'ny andiny 7:20 sy 8:20 hoe fa ny fahorianay maivana sy vetivety dia maika miasa fatratra manamboatra voninahitra mavesatra manay. Raha tsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita, raha vao ny hita maso ny fantohanao, raha vao misaina ny tenanao fotsiny ianao dia votona alahelo lalandava. Tia ny tompo hifindra miala amin'izay votona alahelo izay ianao dia miampita aty amin'ny Jesosy, miampita ny masonao mijery an Jesosy. Misy zavatra kely ampatsiavin'ny tompo anahy dia teneniko anao kely ary amin'ilay fanenjehana ary verina kely amin'iny ary amin'ilay hitanao le ary amin'ny andiny 7 tamin'ilay Jaona 5:20 vakitsika teo aloha. Hoy tsara le tenan'ny tompo hoe misy olona hoy izy mamono zavatra, rehefa mamono anareo izy dia mieritreritra hoe manao fanompoam-pivavahana ao an'Andriamanitra. Ohatran'ny Paoly apôstôly tao anatin'ny tsy fahalalana zao dia zany mihitsy ny eritreriny hoe nanenjika mafy ny kristianina izy dia tahaka ny hoe izay ny antsoina hoe tena fanompoana ny tompo, diso hevitra tanteraka. Ohatran'ny silamo koa ankehitriny misy an'izany silamo mahery fihetsika izany dia mieritreritra hoe rehefa mahavoa ny kristianina be da be izy dia vomaika izy tafiditra any an-danitra. Fa le andiny 7 no tena tiako tsipihana aminao fa adiniko kely azafady. Hitanao le teny hoe izany no ataony satria tsy fantany indray na izaho. Saininao tsara fa le olona tsy mahafantatra eto hoy tsara le teny ary amin'ny andiny voalohany ary hoe androka anareo, andiny faharoa androka hiala amin'ny sinagoga. Olona ny sinagoga, olom-piangonana ny reto tenenin Jesosy hoe tsy mahalala azy reto. Olom-piangonana dia hoe tsy mahalala n'Andriamanitra
tsy mahalala an Jesosy. Iny mila azontsika tsara zay hoe ay ve le mahalala an'Andriamanitra, tsy hoe mahalala hoe mpivavaka isan'andro am-piangonana. Indraindray mantsy tsika rehefa misy an'izany mora tafotohantsika ny anatintsika any ao am-piangonana ao, samy ao am-piangonana dia mahitsika hoe ay izao ny ataon-dranona, dia tafotohana be tsika ny anatintsika any hoe zany ve ny kristianina. Azonao an-tsaina fa efa mampiomana antsika ny Tompo, fa misy olona nge rehefa mbola tsy mahalala, tsy manana fiombonanaina zay le mahalala an'Andriamanitra, tsy mahalala ato an-tsaina fotsiny hoe kristianina efa ela be izy, dia hoe eritreretinao hoe tokony ohatr'izao zany ny toetrany. Fa mora tafotohantsika rehefa manantena tsy misy eo fa sainy hoe ny olona teto ary tenenany Tompo tsara hoe satria tsy mahalala andray sady tsy mahalala izy, dia zany mampatonga azy manenjika. Zay ny tsipiako kely taminao fa adiniko kely tamin'ny any amin'ny Hébreu 12:22 le tenany Tompontsika mampifantoka ny masontsika, mijery an Jesosy, mijery an Jesosy, tompony finoantsika sy mpanefa azy, hoy ny mpanoratra ny Hébreu, fanalahidiny fakana fia ao anatin'ny endrika fatiantoka miaraka amin'ny Tompo ry sezany. Rehefa Jesosy ny fantohan'ny masontsika, averimberitsika hatrany zany fa vetivety kely ange dia lasa tafajery olona tsika, lasa tafajery an'le problema samihafa tsika dia reraka. Fa sy ho ihany fampasahivan'ny Tompo amintsika, mifantoka amin'ny voninahitry Kristy tsika raha afaka, fa tsy mifantoka amin'ny zavatra hitantsika maso. Mandroso indray tsika senao ny amin'ny 7:1-9. Vakiko aminao indray nge ny tenan'ny Tompo ao hoe izao ny soratra hoe fa izao milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy hiala dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra, fa raha handeha dia irahako aty aminareo izy, ary raha tonga izy dia ampiaiko izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fahotana satria tsy mino ahy izy, ny fahamarinana satria makany amin'ray aho ka tsy mahita intsony nareo, ny fitsarana satria ny andrinan'izao tontolo izao dia efa voatsara. Mianatra makafy ny fahasarotana sy ny tombony miaraka amin'ny Jesosy zany tsika senao io izay hatrany ny ataontsika. Inona ny zavatra ananantsika? Tena tombony lehibe, tombony mihoatra lavitra noho ny nananan'ny mpianatra. Indraindray tsika senao rehefa mieritreritra hoe sambatra amin'ny mpianatra, sambatra rangahy izy 12 adala be mihitsy le Jodasy, raha zany teo amin'ny toeran'ny Jodasy tsy ohatry nino mihitsy mety zany teneninao ngamba. Sambatra be ry zareo fa niaraka tamin'i Jesosy, fa hoy tsara ny Tompo hoe tsara lavitra. Any amin'ny bokin'ny Hébreu dia averimbery ny tenin'Andriamanitra amintsika foana, tsara lavitra ny aty amintsika noho ny tamin'ny andron'ny zareo ary, tsara lavitra. Satria nahoana? Satria mahatsara antsika ny fialan'i Jesosy fa andefa ny fanamasina izy, ny fanamasina izay ho ao anatintsika mihitsy. Voafetra dia voafetra ny mpianatra tamin'izany, voafetra tamin'ny fanatrehan'i Jesosy satria olona be fotsiny Jesosy, toera voafetra ny toerana, voafetra ny zavatra be dia be, fambara ny tenin'ny Tompo tsara. Ary Jaona moa dia manipika an'izany, ndao ny jerentsika ny Jaona 5 hoe tenenan'ny Tompo hoe Jaona 5 ary amin'ny 7:30 hatramin'ny 7:30. Ary tamin'ny andro farany izay andro lehibe, tamin'ny andro firavoravoana nitsangany Jesosy dia nampianatra. Izao tsara ny tenan'ny Tompo hoe raha misy olona mangetaheta dia aoka izy anatona ka hisotro. 9:30 izay mino ahy dia hisy onony rano velona hiboiboika avy ao an-kibony araka ny voalazan'ny soratra masina, ary ny fanahy izay efa horaisin'ny mino azy no nolazainy tamin'izany. Fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny. Dia tsika senao sambatra be
fa efa niditra tamin'ny vonahany ny tompo rehefa niakatra tany an-danitra vita ny iraka nampanaovina azy tetsy an-tany dia efa tsy amin'ny fotoana vanim-potoana ho avy intsony fa efa ankehitriny ary efa ao anatintsika. Azonao an-tsaina moa izany hoe misy onona rano velona miboiboika ao anatinao. Tena le Jesosy mihitsy velona amin'ny alalan'ny fanahy-masiny ao anatintsika. Ao amin'ny toko 4:10 taria amin'ilay andiny 2:11 sy 7:11 dia izao no tena ny tompo hoe za angataka amin'iray ary izy anome anareo mpananatra hafa mba ho aminareo mandrakizay. Dia ny fanahy fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitany nafantany fa nareo no mahafantatra azy satria mitoetra ao anatinareo izy ary mitoetra aminareo izy ary ho ao anatinareo. Mampatsiaro antsika an'izany arena tsy hitany no ano. Misy fotoana ohatran'ny hoe mandeha ho azy ohatran'ny efa fantapo na irairaintsika fotsiny avy efa namasinao tsy fantatro daholo izay anaovantsika azy. Indraindray lasa maivan-danja ny anatintsika any fa mamerina antsika tsara amin'ny tompo. Tombony isany lehibe indrindra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao no hoe nomen'Andriamanitra ny fanahintsika izay aty anatintsika. Manana ny fanahy masintsika. Any amin'ny toko 1 amin'ny asan'ny apôstôly hainao tsenjery izay tena ny tompo izay. Ary amin'ilay andiny 9 itenenany hoe ary hahazo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo. Mbola amin'ny vanim-potoana ho avy izany ho amin'ny mpianatra tamin'ity nitenenan'ny tompo azy ity fa ho antsika efa voaraintsika tsy miandry pentekosta intsony fa mamerina ny fitadidianan'ilay izy fotsiny tsika isaka izany pentekosta izany fa tsika efa nandray hery dia lasa vavolombelon'i Jesosy any amin'ny tany rehetra izay andrany antsika. Mandray hery ny fanahy masintsika hijoroantsika ho vavolombelon'i Kristy. Izany ny tombony lehibe ananantsika sy ianao. Inona ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika? Afatsika mankafy. Eo an-trano mantsy izany tsika e. Efa ananantsika ilay izy. Fa fanontaniana mipetraka hoe ankafizitsika ve? Iainantsika mihitsy ve? Raha miteny ny tompo hoe mahasoa anareo, mahatsara anareo raha ohatra ka miala izy. Enao ve izay fahatsarana mihoatra noho tamin'ny andron'ny mpianatra izay? Ahoana ny ahafahantsika sy ianao mankafy azy? Mila avelantsika io fanahy masina io hiasa ao anatintsika. Tsy mandeha automatika izany raha afaka. Tsy mandeha ho azy hoe nandray an'i Jesosy ianao, tena mandeha ho azy hoe nandray an'i Jesosy ianao dia ao anatinao ny fanahy masina. Fa tsy mandeha ho azy hoe mitantana ny fiainanao. Tenen'ilay tenin'Andriamanitra mbola jerentsika eo afara kely ao hoe mitarika amin'ny marina rehetra. Tsy mandeha ho azy akory izany fa mila anao miara-miasa ianao mamela azy hiasa ao anatinao. Ary ka izay no mahatonga ny fijoroanao vavolombelona, mahatonga ny fiainanao misy dikany sy misy fiatraikany. Tsisy fiatraikany mihitsy ny fiainantsika raha tsika amin'izao fotsiny ny torin'ny tenin'ny tompo, ny andeha hijoro vavolombelon'ny tompo. Efa hitantsika sy ny ainatsika izany e, tsisy fiatraikany. Fa raha tsy mamela ny fanahy masintsika hiasa ao anatintsika dia tsy mety ilay izy. Izay ny asan'ny fanahy masina hoy ny Jaona 5:20 taria amin'ilay andiny 4:20 sy 7:20. Ny asan'ny fanahy masina dia izao tsara ny tenin'ny tompo. Fa raha tonga ny mpananatra izay irahako aminareo avy amin'iray dia ny fanahin'ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'iray dia izy no ho vavolombelona hanambara. Ary anareo koa dia vavolombelona hanambara satria anareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Inona izany ny raisintsika amin'izany? Anjarantsika sy ianao mijoro vavolombelona fa tsy ahomby mihitsy io raha toa ka tsy mamela ny fanahy masina miasa ty anatintsika. Mijoro vavolombelona manambara ny Kristy tsika amin'ny alalan'ilay fanahy masina miasa ao anatintsika ao. Izay ihany tsika ny ahita
fafinaretana, filinina ry amin'ity fanarahana amin'ny tompo ity. Matotsika sy ianao mbola ohatrany hoe mampiferitrainatsika be. Enjana be mihitsy le asan'ny tompo, sarotra be mihitsy le asan'ny tompo. Raha ohatra ka mampiferitrainanao, mampiferinainanao, dia andao isaina tsara tsika hoe ary ohatrany ianao zany no manao azy fa tsy ny fanamasina. Avelao ny fanamasina hiasa ao anatinao. Rehefa avelanao tsara fa zay mihitsy ny asany mantsy, zay no fotom-pisian'ny fanamasina ao anatintsika, ahatonga tsika tafajo ny vavolombelon'ny tompo. Mavesatra amintsika be mihitsy ny manompo ny tompo raha vao tsy ny fanamasina no avelantsika. Inona tsara ny asan'ny fanamasina io ao anatintsika? Inona le hoe mamela azy hiasa ao anatintsika? Dia hitantsika tsara eo amin'ilay toko 5:12 teo. Ny fanamasina, ny voalohany ataony, ny asa voalohany ataony dia mampiaiky ny fahotana. Hitantsika teo amin'ilay 5:5 zany, averiko fakiny. Ary raha tonga ny fanamasina ilay mpananatra dia hampiaiky an'izao tontolo izao amin'ny fahotana. Hampiaiky izao tontolo izao ny fahotana. Ny fahotana hoy ny 5 satria tsy mino izy. Hitanao asan'ny fanamasina eo amin'ny fiainantsika no mahatonga antsika tonga saina hoe misy zavatra tsy mety zany aty amin'ny fiainantsika. Ary asan'ny fanamasina amin'ny alalantsika no ahatonga saina ny olona manodidina antsika hoe misy tsy mety amin'ny fiainana. Ny asan'ny fanamasina voalohany zany mampiaiky antsika sy ianao aloha. Ary rehefa avelantsika sy ianao miasa ty anatintsika io fanamasina io avy eo, dia na ny présence antsika fotsiny ary, ianao fa tsy efa nahita an'izany tamin'ny fiainana, vao mandeha eo amin'ilay toerana ianao dia miteny le olona hoe ay azafady akia, azafady, ay lasa niteniteny foana nefa ianao teo. Ianao zany tena marika mihitsy zay hoe miasa amin'ny fiainanao ny fanamasina, satria zay mihitsy ny asany, mampiaiky fahotana. Manoloana ny fahotana ravako, io ny fototry ny fiainana kristianina, ny fiekena nyity resaka fahotana ity. Fototra any amin'ny fiainantsika, fototry ny fiaingana tsara. Manoloana ny fahotana, ny zavatra maromaro ny fihetsiky ny olona ataony amin'ity asan'ny fanamasina ity. Dia mbola andao hijery fitaratra aloha tsika sy ianao fa andrao misy zavatra. Indraindray rehefa miaraka amin'ny fanamasina amin'ny fotoana elaela tsika mbola eny amin'ny fotoana rehetra mandra-pahafatitsika dia izay hatrany ny asan'ny fanamasina, mampiaiky antsika ny fahotana. Dia misy fotoana modimody fanina zay tsika. Ianonao nge Jaona 3:20. Izay rehetra manao ratsy dia mankahala ny mazava, sady tsy manatona ny mazava, fandrao hita miariary ny asany. Valitenin'ny olona rehefa mbola tsy te hiala amin'ny fahotana izy dia mitsoaka an'izay asan'ny fanamasina izay. Manao izay andavana an'izay rehetrarehetra, mandeha ny fieritreretana alefa ny fanamasina, mandeha ny tenina mpanompon'Andriamanitra, mandeha mitory-teny rehetra. Ahenona hoe misy tsy mety any. Fa rehefa izy zay tsy mbola te halala izy zay, dia mitsoaka an'ilay mazava, tsy tia an'ilay mazava izy. Aleo samy mandinika tsara tsika manoloana an'izany. Ny fanamasina eo amin'ny fotoana rehetra, zay ny asany voalohany mampiaiky ny fahotana. Ndreo ravako mbola misy fahotana tenenin'ny fanamasina amintsika. Mandra-pahafatitsika ho hata aminao tsy tanterakintsika dia misy zavatra hitondran'ny tompo antsika hatrany. Misy zavatra mety tsy mbola hitantsika fahotana taloha fa miaseho amin'ny tompo antsika hoe fahotana. Dia andao amin'ity anio ity sa misy saina tsara an'izany tsika, ndreo dia mitsoaka lahtsika ity. Dia aza atao mahatafotoana anao ihany koa fa misy olona teneninao izy, ambaranao ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra ny amin'izay fahotana, dia tsy tiany miaino azy, satria izy mbola te hitoetra ao anaty aiziny. Ny anjarantsika amin'iny, vavaka ho azy hatranytsika. Inona koa ny mety ho valitenitsika rehefa ny fanamasina zay no mampiaiky fahotana antsika. Mety tahaka ny valitenin'ny gasy Saoly mpanjaka.
ao ny jerentsika any amin'ny Samoela voalohany ny valiteniny Saoly rehefa nitenenin'ny Samoela ny amin'ny fahotany Saoly dia nga izy nahita hoe manoty zao tsara ny nataon'ny Saoly. Nitenenin'ny Samoela izy ary amin'ny andiny 14 ndazo aloha jereko tsara ny manomboka makitsika senao azy. Ary amin'ny andiny 14 tenenin'ny i Samoela i Saoly. Inona nefa zany fibarareko ny ondry amanosy reny ny sofiko zany sy ny fimamamamany omby reko. Inona le tantara mantsy sao dia tsy arako tsara dia zay no tiako hoe aiza ny amakiko azy dia amin'izay hitanao tsara. Tenenin'Andriamanitra ary amin'ny andiny 7 hoe mameleza ny Amalekita dia aringano izay rehetra mety ho azy, aza asiana miangana, fa vonoy daholo na lahy na vavy, na ankizy madinika na zaza amin'olo na omby na ondry na osy na inona rameva, boriky. Fa i Saoly tsy zany no nataon'ny Saoly, fa neny Saoly misy tsy nivonony, teneniko anao eo afara eo avy eo, dia tamin'izany Samoela hiteny aminy ny zavatra tsy mety nataony. Dia inona ny avalan'ny Saoly azy eo amin'ny andiny 15. Avy tany amin'ny Amalekita ny nitondrany an'ireny, fa ny olona nge namela izay ondry amanosy omby tsara indrindra mba ho vonoina atao fanatitra ho an'i Jehovahandriamanitra hoe fa ny sisa naringana ihany. Hitanao ilay tantara zany dia ity tsy naringana daholo ilay izy arak'izay nandrasan'ny tompo tenenin'ny Samoela izy dia izy mialaala bala. Miteny izy ho an'i Jehovahandriamanitra mihitsy angereo tsy naringana ireo fa ny tompo rehefa hoe tsy fankatoavana dia tsy fankatoavana, nefa i Saoly tsy mba niaiky ny fahotany avy hatrany izy fa izy dia nanamary tena. Dia ohatrany ahoana koa tsika senao, aleo mijery fitaratra hatrany tsika. Misy fotoana tenenin'Andriamanitra hoe ity teboka ity amboarina, dia tsika senao mbola te ahifandahatra amin'ny tompo hoe ka zao ane, aza asiana ka zao tsotra sy andao eketsika ny asan'ny fanamasina zay teneniny dia eketsika fa ao anatin'ny fankatoavantsika. Nianatra amin'ny Davida tsika, Davida ihany koa nge nanota be izy dia any amin'ny Samoela faharoa 7:12 indray ny tantara niteneniny Natana taminy ny zavatra tsy nety nataony. Fa i Davida rehefa niteneniny Natana dia tonga dia hoy Davida tamin'ny Davida le nangalatra ny vadiny Oria, dia sady ny vonoiny koa Oria fanampin'izany fahotanany amin'ny fahotana tao. Dia rehefa fantany izany niteneniny Natana azy mivantana hoe ianao nanao an'izany eo amin'ny andiny 12. Ianao no nanao an'izany. Dia hoy Davida tamin'ny Natana, efa nanota tamin'i Jehovah. Nianatra an'izany fomba fihetsika izany tsika senao. Andao manoloana ny asan'ny fanamasina fa mibitsika ny fanamasina io, izay ny asany voalohany, satria tsy tafaray amin'ny tompontsika raha vao misy fahotana izay manelanelana antsika amin'Andriamanitra eo, dia ampiekeny helokontsika isika. Dia andao tonga dia hiaiky, dia anatona n'ilay mpamonjy. Tenenin'ny tenin'Andriamanitra mazava eo amin'ny andiny 7 tamin'ilay Jaona 5:12 teo, ny fahotana ho izy satria tsy mino izy. Ny tsy finoana an' Jesosy fototry ny fahotana rehetrarehetra. Fototry ny fahotana rehetra mahatonga antsika manao ny fahotana hafa isan-karazany. Ny sary tiako amenanao dia ity hitanao mantsy tsika senao mieritreritra rehefa mijery ny fahotana dia mandrefy azy foana hoe fahotana kely, fahotana be. Eritrereto hoe misy olona latsaka any anatina ranomasina be. Latsaka andeha ataontsika hoe letika le sambo dia latsaka ao anaty ranomasina izy.
ohatran'izay mihitsy ny endrikintsika rehefa hoe latsaka ao anaty fahotantsika. Mitovy foana zany hoe latsaka ao anaty ranomasina hoe ny olona anankiray, na olona mahay milomano be io olona io na olona tsy mahay milomano mihitsy, tsisy dikany mihitsy raha afaka ny hoe mahay milomano le olona raha latsaka ao anaty ranomasina izy, satria na aninona tsy afaka andeha hilomano hatrery amin'ny faran'ny ranomasina izy akory, tsy zay. Mitovy ihany zany, na ohatra izy ka mahay milomano na tsy mahay milomano, fa samy ho faty ao ihany izy. Dia andeha atao hoe misy iny zany fa misy mpamonjy voiny manipy bouée, les bouées de sauvetage reny ho an'le olona. Ny fahasamihafana dia hoe anaiky andray an'iny ve le olona sa tsy anaiky. Na mahay milomano izy na tsy mahay milomano, rehefa tsy mandray an'iny bouée de sauvetage iny izy dia maty foana. Dia ohatran'izay mihitsy ny sary miaraka amin'ny tompo, latsaka ao anatin'le ranomasina be an'ny fahotantsika olombelona rehetrarehetra. Misy olona mety hiteny hoe za aloha tena mahay milomano le olona mpanamary teny reny, nga mety na hanamarina ny tenanao toy ny ahoana ianao hoe hiezaka anao inona, tsy ho vita mihitsy ny alao. Fa ny mahatonga anao mbola tafalona ao anatin'io ranomasina be amin'ny fahotana io dia satria ianao tsy nanaiky nandray an'le bouée de sauvetage ny Jesosy. Izay mahatonga ny tompo miteny amintsika hoe ny fahotana satria tsy mino ahy. Rehefa tsy mino an' Jesosy tsika dia izay fa milona ao anatin'ny fahafatesanao. Ny asan'ny fanamasina ihany koa afaka dia tenenin'ny tompontsika hoe mampiaiky ny fahamarinana izy, mampiaiky ny olona, mampiaiky an'izao tontolo izao amin'ny fahotana sy ny fahamarinana. Inona ny zavatra tenenin'ny fanamasina azavainy aty anatintsika? Azavainy aty anatintsika hoe Jesosy ilay niaina marina zato isan-jato. Dia Jesosy neken'Andriamanitra ho faty ho an'ny mpanota. Any amin'ny Korinthianina faharoa toko 5:1-20, Korinthianina faharoa toko 5:1-20. Ny tenin'ny tompontsika manambara hoe io Jesosy io ilay tsy nahalala ota dia efa nataon'Andriamanitra ho tonga ota hamonjy atsika mba ho fahamarinan'Andriamanitra ho aminy koa tsika. Any amin'ny Romanina toko 4, Romanina toko 4 ary amin'ny 5:5 ary dia ny tenin'ny tompo milaza hoe ho an'izay tsy miasa kosa fa mino izay manamarina ny ratsy fanahy dia ny finoany no isaina ho fahamarinana. Ny asan'ny fanamasina zany dia mampahafantatra antsika an'izay hoe io Jesosy io dia maty niaina teto ambonin'ny tany nanamboatra fahamarinana ho antsika, maty teo amin'ny hazo fijaliana handoa ny vidiny helokontsika mba ho fahamarinana ny voaraintsika ka izay mino an'izay asan'i Jesosy zay dia tonga marina eo anatrehan'Andriamanitra. Enonao tsara ve ilay teny tao amin'ilay Romanina toko 4:5 teo? Ho an'izay tsy miasa kosa hoy ilay tenin'ny tompo fa mino izay manamarina ny ratsy fanahy. Tahaka n'ilay ao anatin'ilay ranomasina nolazaiko anao teo, raha mbola miezaka milomano anavy-tena ao anatin'ilay ranomasina teo ilay olona latsaka ao anaty ranomasina, ao an-tranony baibay izy. Fa rehefa hoe mijanona izy hoe tsy ezaka ntsony afa raisiko ty tanana mamonjy aty dia izay izy no ho avitra avy ao anatiny. Mpanota mitoky amin'i Jesosy raha afaka lasa ny Jesosy zany ny fahotana, dia lasa ny mpanota kosa ny fahamarinan'i Jesosy. Azonao ve zany harena be ananantsika, fahasoavana mahagaga be mihitsy hoe le tombony ananantsika ho amin'i Jesosy, ampahafantariny fanamasina amintsika senao hoe tsy mijanona eo amin'ilay fahotana fotsiny, fatariany ianao mampiaiky afantatra ny fahamarinan'i Jesosy dia raisiny
raisinao anao zay rehefa fantatrao zay le hoe mino an'izay ianao dia lasa marina ianao. Fantatrao moa zany hoe lasa marina ianao, marina ny fahitan'Andriamanitra anao rehefa nandray an' Jesosy ianao dia tonga marina eo anatrehany noho ny amin' Jesosy ilay fahamarinan'Andriamanitra ota tonga ota ho atsika mba hampifamadiana le izy, mba tonga ny hoe mifamadika ny statut. Ny fahotantsika zany lasa an' Jesosy ny fahotako rehetrarehetra dia kotiana marina rehefa mametraka ny finoko. Ny mpanota anankiray rehefa miantehitra amin'le bouée de sauvetage an' Jesosy, mitoky amin'izay zavatra vita an' Jesosy dia lasa an' Jesosy ny fahotany ary lasany kosa ny fahamarinan'i Jesosy. Mahafinaritra be loatra zany, fahasoavana tsy hitany ho anao mihitsy zany kotian'Andriamanitra marina. Indrindra moa fa rehefa hoe tena be zay, ina moa ilay filazan'ilay tenin'Andriamanitra iny hoe c'est le fanoharana nataon'ny tompo any amin'ny Matthieu 7:10 ve sa 8:10 misy an'iny le nisy olona mpitrosa, le fanoharana nataon'ny tompo hoe mitrosa be sy mitrosa kely. Raha ny fahotana nataonao kelikely dia mety ho kelikely ny fahitanao ny fitiavan'i Jesosy. Fa rehefa tena aseho amin'ny fanamasina anao mihitsy hoe tena ratsy ianao ty, tena ratsy, dia miaika an'iny ianao dia lasa tena raiko ty amin'ny tompo ianao hoe hoay tena jako be mihitsy any zany fahotako zany, fa tena nofotsian'Andriamanitra fotsy mangatsakatsaka toy ny oram-panala. Tsy misy ninina nataonao ny amin'izany afa-tsy ny mametraka ny tokonao, tsisy ninina andrasana aminao. Vao maika raha hoe ny tsy miasa mihitsy ny andrasana aminao fa justa manaiky an'izay ataon'ny tompo izay. Ny zavatra ataon'ny fanamasina ihany koa tenen'ilay tenin'Andriamanitra amintsika eo amin'ny 9:9, le hoe mampiaiky izao tontolo izao ny fahotany, ny fahamarinana ary ny fitsarana. Hitanao rehefa mifanena ny fahotana sy ny fahamarinana dia tsy maintsy fitsarana foana zay no manaraka azy. Rehefa misy mpandika lalàna ka tratra tsy zay dia tsy maintsy miakatra fitsarana izy zay. Ohatr'izay ny fahotana sy ny fahamarinana rehefa mifanena dia tsy maintsy manaraka hatrany zay ny fitsarana. Ary asan'ny fanamasina dia izany mihitsy koa ny tena mila azontsika sainao tsara, fa asantsika miaraka amin'ny fanamasina no mampatsiahy ny olona fa misy ny fitsarana. Any amin'ny jaona 2:12 ary amin'ny 9:1-3 dia izao ny tenan'ny tompo: tonga ankehitriny ny fitsarana an'izao tontolo izao, ankehitriny ny andriana an'izao tontolo izao dia horoahana. Dia hitantsika any amin'ny 7 ary amin'ny 9:9 amin'ny 7 amin'ny jaona dia izao ny tenan'ny tompo hoe zay mino izay mino azy, zay mino an' Jesosy dia tsy ho elohina, fa zay tsy mino kosa dia efa voaheloka raha teo, satria tsy mino ny anaran'ny zanakalahy tokan'Andriamanitra izy. Inona ndraisintsika sainao? Ny azo fijaliana ravako izay teo ny nanambara an' Jesosy, ny raisiny teo ny fahotantsika ary teo no hanomezany atsika rehefa mino an'ilay azo fijaliany tompontsika hoe tena nentinao teo tokoa Jesosy ny fahotako, ekeko ireo fahotako ireo fa nentinao teo, dia eo no andraisantsika ny famelan-keloka. Ary zay tsy mino an'izay dia voaheloka, fa teo ihany koa nanamelohan' Jesosy ny devoly sy izay tsy mino an' Jesosy. Voaheloka eo amin'ny azo fijaliana, voaheloka teo amin'ny azo fijaliana ny devoly sy izay tsy mino an' Jesosy. Tena teny tsotra sy mazava izany tenen'ny tenin'Andriamanitra amintsika izany. Mamerina indray ny tenin'Andriamanitra tsy misy anarana hafa
eto ambany masoandro eto azahoana famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy. Rehefa ataontsika tsinitsininy, rehefa tsy inona ny Jesosy Kristy ity dia very voeloka hiara-ny fahatezeran'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany, hiara-ny fitsarana. Azonao an-tsaina moa fa tsika senao tsy hiara-ny fitsaran'Andriamanitra intsony, tsy hiara-n'le fitsarana, le fitsarana toy ny any amin'ny fitsarana nosy hoe meloka sa tsy meloka. Efa tsy hiaran'izay intsony, fitsarana hafa mihitsy indray ny antsika senao. Hitantsika any amin'ny Korintiana 1:7 ny fitsarana hiatra amin'ny fiainantsika. Raha sampatsahiviko anao zany, ndra hoe ianao mbola tavela amin'le fitsarana voalohany, marobe ny olona tsy tafa-mankafy miaraka amin'i Jesosy satria mbola maty mieritreritra hoe sao dia very any amin'ny afo be Jereo nge fanomponao ny tompo hoe ianao sao dia mbola isa mieritreritra ohatr'izany, hoe isa mandeha manao fanompona ianao, manao zavatra ianao, sao dia very any amin'ny afo be mantsy dia ataoko ity. Tena mahantra mihitsy ianao raha zany mbola ataonao fomba fanompona amin'ny tompo. Fa zany efa vita ny resaka, efa voatsara, miaraka teo amin'ny hazo fijaliana, tsy miaraka amin'ny devoly ihany izany tsika. Rehefa mino an' Jesosy, tsy miandry ny sitrapon'Andriamanitra rehefa tonga amin'ny tompo dia hoe hanavaka hoe akavia sy akavanana dia hoe ianao vao eritreritra hoe asa moa Jesosy hoe makaiza moa za manantena mihitsy afa ho any amin'ny akavanana. Mpianatra diovavao masoa, teneniko anao tsara. Raha ohatra ianao ka mbola ohatr'izay fotsiny hoe manantena fa ho any fa asa, dia hoe aminao hoe tena mety mbola tsy any amin'ny akavanana sia. Fa tsika senao nge meny tompo antoka rehefa mino an' Jesosy tsika. Jaona voalohany toko 5 zany, 2:12, zay manana ny zanaka no maninona manana ny fiainana, dia tsy hiara-ny fitsaran'Andriamanitra intsony tsika. Fa izao ny fitsarana hiatra amintsika, ary amin'ny Korintiana voalohany toko 7, ary amin'ny 4:14 ary amin'ny 3:20 manomboka mamaky aminao. Aseho avokoa ny asan'ny olona rehetra, fa ny andro no ampiseho azy, satria aseho amin'ny afo izany andro izany, ka dia ho zahatoetra amin'ny afo ny asan'ny olona rehetra. Le olona efa trano arafitr'Andriamanitra ity araka ny hitantsika eo amin'ny 5:7, olona efa an' Jesosy le tantarainy eto. Raha maharitra ny asan'ny olona izay narafiny teo amboniny dia handray valim-pity izy. Raha ho levo ny afo ny asan'ny olona dia ho faty antoka izy, fa ny tenany kosa dia ho vonjena nefa toy ny avy amin'ny afo ihany izy. Fitsarana ny asa tsara ataontsika tao aoriana nandraisantsika an' Jesosy, ny asa ataontsika hoe misy dikany maharitra mandrakizay ve ny zavatra nataontsika teto ambonin'ny tany, tao aoriana nandraisanao an' Jesosy, zay ny fitsarana hiatra amintsika. Fa tsika tsy ho tsaraina intsony hoe makany amin'ny afo be sa tsy, efa tsy makany raha ohatra ka mazava tsara fa nanaiky ny fampiekeny fanamasina ny fahotantsika isika. Zay le antsoina hoe fibebahana. Tsy mitovy amin'ny engasôly marivorivo fahatany fotsiny le fibebahana, maika ho vita sy manamarimarina ny tena, fa tena fibebahana ohatra ny ain'i Davida, miaiky ny fahotana dia mandray ny fahamarinan'i Jesosy, dia tsy hiara-ny fitsarana. Kanefa kosa ho iamantsy taminao hoe miara-miasa amin'ny fanamasintsika senao mijoho vavolombelona. Vavolombelon'i Jesosy tsika dia ao anatin'izany ny asan'ny fanamasina ataontsika, mampiaiky ny olona ny fahotana, mizara ny fahamarinan'Andriamanitra dia miteny ny fitsaran'Andriamanitra. Aza dinoina raha afaka no mitory an'izany rehefa mizara ny tenin'Andriamanitra tsika. Indraindray mantsy tsy tiantsika hoe ndreo dia mahasosotra ny olona miaino an'izany hoe miresaka afo be, resaka fitsarana. Sao dia tenenio koa hoe nareo koa toa mitsaratsara. Fa patsahivon'ny tompo mihitsy mila tenentsika izany, fa zany ny asan'ny fanamasina aty anatintsika. Ny fanamasina raha hafa koa dia mampiseho, manambara an' Jesosy amintsika. Asan'ny fanamasina zany, raha sonotsika senao maky 2:12 hatramin'ny 5:15.
mbola manana zavatra maro olazaina aminareo aho ny tompo nefa tsy zakanareo ankehitriny fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinana dia izy no hitaridalana anareo amin'ny marina rehetra fa tsy hiteny ho azy izy fa izay horeny no olazay izay horeny dia holazainy avokoa ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo izy ankalaza fa andray avy amin'ny ahy izy ka anambara izany aminareo izay rehetra nanany ray dia ay avokoa koa izany no nilazako fa mandray avy amin'ny ray izy ka anambara izany aminareo amin'izao vanim-potoana iainantsika senao zao be da be ny olona na ny fiangonana milaza hoe fiangonana misy isan-karazany fomba itenenana azy fanamasina isan-karazany asiana anarana hoe fanamasina ambaran'ny tompo amintsika tsara ny anavahantsika tsara hoe tena fanamasina mazava tokoa ve za ny fanamasina raha avako mampiseho manambara ny Jesosy amintsika zay no asan'ny fanamasina zay ny antom-pisiany fanamasina ny fanamasina mitaridalana ho amin'ny marina raha ohatra zany ny lalana andehanantsika lalana tsy marina raha lalana andehanan'le olona fa zay tena fahatsika mahafantatra ohatran'le matotoko fafito itenena amin'ny tompo hoe nivona ahafantarana ny azo ahoana ny alalana hoe tarihan'ny fanamasina ny olona sa tsy hoe rehefa miteny fotsiny izy hoe tarihan'ny fanamasina na miteny verset tenin'Andriamanitra samihafa eo fotsiny izy fa mazava tsara fa mitarika amin'ny marina le marina mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra zaho toetra ny fanahy ny tenin'Andriamanitra zaho toetra ny fanahy ny fanamasina raha afako dia tsy possible hitarika atsika ny amin'ny zavatra tsy marina ny dikany hoe zavatra tsy marina zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy possible hitarika atsika amin'izany ny fanamasina mitarika atsika amin'ny marina ny marina Jesosy ny marina tenin'Andriamanitra ny marina reo ihany no antsoina hoe fahamarinana dia ankoatr'izay tsy dia aposihan'ny tenin'Andriamanitra mihitsy tsika hizara hifankazatra amin'ilay teniny ny fanamasina miteny ny amin'ny ho avy mampahafantatra ny ho avy araka ny tenin'Andriamanitra teto fa lazain'ny tompo tsara anamarina antsika hoe avy amin'ny fanahy sa tsy avy amin'ny fanamasina raha avako rehefa tsy fanambarana centré miivo amin'ny Jesosy raha fanambarana tsy miivo amin'ny Jesosy ary tsy mankalaza tsy manandratra ny Jesosy dia aza tenenina mihitsy hoe fanamasina fa tsisy hidiran'ny fanamasina mihitsy zany afaka atao hoe masinamasina isan-karazany be da be tsika senao maheno amin'ny zavatra isan-karazany nisehon-dranona ho ny ranona dia miteny zavatra nisehona masina toy izao miteny zavatra dia avy eo misy namasinina mihitsy zavatra samihafa ny verifientsika senao azy anamarina antsika hoe marina sa tsy manambara ny Jesosy ve zany Jesosy ve no ankalazaina ao anatin'izany sa olona izy sa masina izy raha vao tsy Jesosy dia tsy fanamasina mihitsy zay miteny azy ny fanamasina centré amin'ny Jesosy ihany no ambarany risea zay no asan'ny fanamasina ary manandratra amin'ny Jesosy raha manandratra olona io tsy Jesosy zay tsy ny fanamasina zay ndao zay rentsika indray inona ny tombony ihany koa mahafantatra tsika ny tombony ny fahasarotana sy ny tombony dia avy eo mankafy tsara hitanao rehefa miaraka amin'ity Jesosy ity tsika ao amin'ny 9:40 indray sy hatramin'ny 9:50 amin'ilay toko 9:40 indraisitsika enonao ny resaka nandeha tato 9:50 hatramin'ny 9:50 vetivety foana dia tsy ahitanareo tsy ahita intsononareo i Jesosy ary vetivety foana indray dia ahitanareo ary ny mpianany sasany nyresaka hoe inona nga zany lazainy tamintsika hoe vetivety foana dia tsy ahitanareo ary vetivety foana dia ahita indray nareo
Ary satria makany amiray dia hoy kory zareo hoe inona zany lazaina hoe vetivety foana zany? Tsy fantatritsika izay lazay. Ary Jesosy nahalala fa tany azy ireo dia hoy Jesosy taminy, mifanontany va nareo satria hoy aho hoe vetivety foana dia tsy ahita intsony nareo ary vetivety foana indray dia ahita nareo. Ina zavatra sy tombontsika ao anatin'izany? Fantatry ny tompo ohatran'ilay fahafantarany tany anatin'ny mpianatra, sahirana zany ilay mpianatra eto, fiana zany tenenin'ny mpampianatra zany. Henon'i Jesosy fantany tsara ny zavatra adi-tsaina ny anatintsika, ny fanontaniana baraingo be da be any anatintsika, ny amin'ny fiainana, ny amin'ny tenin'Andriamanitra, ny amin'ny zavatra samihafa, fantany tsara, hitany. Ary tsy vitan'izany fa izy kay te hamaly andreo, fanontaniandreo. Inona ny andrasan'ny tompo amintsika? Misy ny teny efa hainao loatra any amin'ny Jeremia 3:7-7 hoe antsoy aho ny tompo dia ho valiko ianao ary ampisehoko zavatra lehibe saropatarina, ampisehoko zavatra lehibe sy mahagaga. Sa inona ilay filazany azy iny? Fa inona ny zavatra tenenitsika ao anatiny? Hitanao ny zavatra rehetra manahirana ao anatin'io sainao io, zany ny tombony amin'ny hoe miaraka amin'ny Jesosy tsika, manaraka amin'ny tompontsika. Sahy manatona ny tompo amin'ny fanontanianao. Rehefa mivavaka dia misy zavatra be da be foana amin'ny fiainako, tsy haiko ny valiny fa manahira-tsaina teneniko fanontaniana ao anaty vavako fotsiny, soratako mihitsy. Dia ahoana Jesosy ilay alina? Tsisy valiny aloha iny. Elaela hoe tsisy valiny fa ao aorianao mety amin'iny tontolo andro iny, fa mety ampitso afaka ray volana dia misy valiny mihitsy ilay izy. Sahy manontany ny tompo, sahy miantso an'Andriamanitra amin'izay fanontaniana rehetra. Aza adinoina ilay tenin'ny tompo any Filipiana iny koa hoe ilay fanahintsika, ilay zavatra manahira-tsainantsika avadio vavaka iny. Filipiana 4:4-5. Mbola teneniko anao io Hébreu 4:1-5 avy eo dia mandalo alohantsika. Mandroso ihany tsika sy ianao any amin'ny 9:20-2:20 amin'ity jaona 4:2 ity izao ny jerena. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa ny tompo hoe hitomany sy hisaoninareo fa izao tontolo izao kosa hifaly. Ary ianareo alahelo nefa ny alahelonareo hody fifaliana. Manam-pahoriana ny vehivavy rehefa miteraka satria tonga ny fotoany, fa rehefa velon-jaza izy dia tsy tsaroany intsony ilay fahoriana noho ny fifaliana fa mizaza nateraka ao ambonin'ny tany. Ary nareo dia manana alahelo ankehitriny fa hitanareo indray aho dia ho faly ny fonareo ary tsy misy olona manaisotra ny fifalianareo aminareo. Inona ny tenen'ny tompo amintsika ao anatin'izany? Tena handalo fahoriana lalina reto mpianatra reto. Ora vitsy sisa, tsarovy tsara hoe fotoana vitsy, tena hoe ora vitsy efa ao anatin'ilay alina fisamborana ny tompo mihitsy ty, alaka misy alina. Ora vitsy sisa dia ho hitandry zareo fa i Jodasy niaraka tamin'ny mihitsy ny taona noroka amin'ny tompo, miaraka amin'ny miaramila be da be, mampahory zany. Hoay, ora vitsy sisa dia ahita amin'ny Jesosy hoe tena vononon'ny miaramila, esorina ny lamba, ny kapohana, ampijaliana faratapony. Mampahory zany mieritrereto tena hiarana fahoriana mafy reto mpianatra reto kelikely eo. Ahita ny hafatezan'i Jesosy mihitsy. Dia tena ny teny ny tompo hoe hitomany sy hisaona ianareo. Fa izao nefa tena hifaly mandrakizay koa nefa ry zareo vetivety ihany ny tompo, satria tsika moa mahita an'ilay film teoriana fa mipetraka eo amin'ny toeran'ilay mpianatra tsika hanary ny tompo tsara zareo hoe hisaoninareo, hitomaninareo, fa hody fifaliana io. Ny olona zao ny faly amin'izao fa mahita hoe tonga amin'izay eritreretin'izy ireo fa hody fifaliana, satria ahita ny fitsanganana amin'ny maty ary tsy misy mahaisotra an'izay fifaliana izay intsony, satria tena mazava tsara ny anatin'ny mpianatra hoe wow, tena misy fitsanganana amin'ny maty kay. Le izy ohatran'ny hoe fa zavatra iainantsika isan-taona, mankalaza Pasika tsika isan-taona dia ohatran'ny hoe mandeha ho azy amintsika,
fa ho an'ny mpianatra ge io tantara rehetra io meteza mihitsy ho ahy ianao hipetraka eo amin'ny toeran'le mpianatra fahoriana hienjana be mihitsy dia avy eo nefa fahasoavana hienjana be tena hoe nahita an' Jesosy hoe ho ay tena nitsangana ny tompo. Any amin'ny Koritiana voalohany 5:10 i Paoly apôstôly dia manamarina tsara fa io fitsanganan' Jesosy tamin'ny maty io anie io no fototry ny fivavahantsika ny raha afaka hoe raha tsy natsangana ny Kristy io izy any amin'ny 4:12 amin'ny Koritiana voalohany 5:10 dia foana ny toriteninay ary foana koa ny finoanareo. Ary amin'ny 20 amin'ny 5:10 amin'ny Koritiana voalohany io dia hoy ny teny ato hoe fa efa natsangana tamin'ny maty tokoa Kristy ho santatra izay efa nodimandry. Ary satria ny olona ray no nisehony fahafatesana dia ny olona ray kosa no nisehony ny fitsanganana amin'ny maty. Tahaka ny hahafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama no hahaveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'ny Kristy, nefa samy amin'ny filaharany avy. Kristy no santatra ary rehefa afaka izany dia izay any Kristy amin'ny fiaviany. Mahafinaritra be izany raha afaka. Tena nitsangana tamin'ny maty ny tompo ary izany no herin'ny fijoroantsika vavolombelon'i Jesosy, izany ny herin'ny fivavahantsika. Afaka ny herin'ny fahafatesana. Inona ny tombony ho akafizintsika rehefa hoe manaraka an' Jesosy tsika? Tsy mandaitra amintsika intsony izany resaka fahafatesana izany. Raha avako mbola matahotra ny faty ve ianao? Mbola matahotra ve ianao hoe ho faty ny zanakao sa ny vadinao sa izy? Sainao ange izao tsika sainao miteny izao hoe aleo fandroany ianao sitran'ny tompo, fa tiany tompo ianao akafi tsara ny fahavelomantsika, tsy afaka makafi ny fahavelomantsika tsika raha matahotra ny afo be na raha matahotra ny faty. Mety tsy matahotra ny afo be tsika fa fatytsika mihitsy tsy makantsika, fa mbola matahotra ihany tsika sao dia maty. Filipianina 2:1-20 haitsika loatra izany tenin'ny Paoly izany. Kristy no antony hahavelomako ary fahafatesana ny azahoako tompony. Nefa tsika sainao ohatrany haitsika fotsiny rehefa le maty ireny dia soratana izay ataony amin'ny feraparany dia izay fotsiny ahaizantsika azy. Fa tena fahafatesana mihitsy ny azahoantsika tompony. Hebreo 2:4-12 manafaka atsika amin'izany mitahotra ny fahafatesana izany. Izany inge ny antony nahatongavan'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany ko satria manana nofo aman-drany zaza hoy ny tompo dia mba nandray izany koa Jesosy mba handringana ny amin'ny fahafatesana ilay manana ny herin'ny fahafatesana delidevoly ary mba hanafahany izay rehetra nandana ny fiainany rehetra tamin'ny fahandevozana ny mitahotra ny fahafatesana. Ndrao ianao na dia efa kristianina ela be azy tena manana an' Jesosy mpanompo mahatoky, so dia mbola handevoza ny tahotra ny fahafatesana. Mitondra ahamatsiravina be io, fa tombony lehibe ho atsika raha afaka mino an' Jesosy. Eritreretin'ny olona hoe maty antoka ny maty, manana fijery vaovao amin'ny fahafatesana. Tsy perta mihitsy tsika ao anatin'izany vao maika ary mahazo tombony, satria mahita amin'ny tompontsika isika dia navelontsika na maty dia mahazo tombony foana. Midina amin'ny 9:20 hatramin'ny 7:20 indray tsika amin'ilay jaona 4:12. Ary amin'izany andro izany ny tompo dia tsy anontany na inona nareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa na inona angatanareo amin'iray dia omeny anareo amin'ny anarako izany. Mandraka ankehitriny dia tsy mbola nangataka na inona tamin'ny anarako nareo, mangata dia azo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Fanoharana ny ilazako izany zavatra izany taminareo, fa ho avy ny andro izay tsy ilazako fanoharana aminareo intsony fa ambahako tsotra aminareo ny amin'ny ray. Amin'izany andro izany dia angataka amin'ny anarako ianareo ary tsy milaza aminareo fa izany no angataka amin'iray ho anareo. Fa ny ray nge tia anareo satria nareo efa tia ary efa niny fa nivoaka avy tamin'ny ray ahy. Na ny ambaran'ny tenin'ny tompo amintsika. Ny tombony tian'Andriamanitra akafizintsika. Efa hitantsika tany amin'ny 4:14 naveriny amin'ny 5:5, averindray amin'ny 5:9.
afaka manatona malalaka an'Andriamanitra isika amin'ny alalan'i Jesosy. Manatona malalaka, tsy misy fisalasalana. Satria ahoana? Satria fantatro hoe tia ilay Andriamanitra ray io, tia izy. Afaka mifandray feno aminy izay fifandraisana amin'izay no ambaran'i Jesosy any amin'ny toko 7:20 hitantsika amin'ny heriny. 5:7 ny fiainana mandrakizay dia ny mahalala an'Andriamanitra, afaka mifandray ampo amin'Andriamanitra. Tsika senao ankehitriny zany ohatrany hoe mifandray amin'Andriamanitra ohatrany mandehandeha ho azy. Taloha angeravako tena enjana be zany hoe mifandray amin'Andriamanitra ray ka ny tenenin'ny jiosy Jesosy fa manao blasphème miteny ratsy rehefa miteny ny tenany ho zanak'Andriamanitra izy. Fa tsy azony zareo, fa zay kay ny antony nahatongavan'i Jesosy mba tsisy fisalasalana intsony fa mazava hoe tiatsika io Andriamanitra io. Ny fitiavako an'Andriamanitra tsy hoe akory ndraso fa tsy ho dia diso famaky an'io tenin'Andriamanitra io ianao rehefa miteny izy hoe tiatsika Andriamanitra eo amin'ny 5:7 hoe tia ny ray dia tia anareo satria nareo efa tia. Tsy hoe akory hoe raha tsy tianao zany, raha tsy tianao Andriamanitra dia tsy tianao koa ve izy? Hitanao porofo fa tsy misy fepetra. Razaloha porofo fa tsy porofo ny fitiavan'Andriamanitra ny hitiavako azy. Matoa tian'Andriamanitra lasa tian'Andriamanitra dia satria Andriamanitra efa tia taloha. Porofo fa tian'Andriamanitra. Hitanao zao tsika sianao misy ny antsoina hoe fitepony fotsika, pulsation ny fiteny anazy, tsapaina dokotera rehefa ohatra zao eto amin'ny tendanao eto misy hoe pulsation eto midobodoboka le izy. Tsy hoe satria midoboka io dia midikany hoe io zany porofo fa midoboka ny fonao izay ny tianambara. Fa tsy hoe akory hoe satria midoboka io no mampidoboka ny fonao. Andrasiny ahoana zany tiako ambara zany? Tsy hoe satria mitepo eto dia izay no mampidoboka ny fonao, fa porofo hoe midoboka ny fonao mahatonga tepo eto. Ohatran'izay ilay fitiavantsika an'Andriamanitra, tsy hoe rehefa tian'Andriamanitra ianao, izay zany ny manifestation fisehoan'ilay fitiavan'Andriamanitra antsika. Tsy hoe satria ianao tian'Andriamanitra dia izay no mahatonga an'Andriamanitra tianao. Tsy fepetra ny fitiavan'Andriamanitra anao kory zany, fa porofo fa tian'Andriamanitra ianao dia lasa tia azy. Any amin'ny Timoty voalohany 2:5 miresaka ny amin'ny hoe mpanalalana io Jesosy io. Timoty voalohany 2:5 zao soratrany hoe fa iray no Andriamanitra ary iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy izay olona. Tsy piatsika tsara raha tenin'Andriamanitra no miteny eto tsy misy lalana hafa Jaona 4:21 zany lalana sy famarinana ary fiainana, tsy misy makany amin'ny ray raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy. Jesosy rery ny mpanalalana, tsy misy hoe masina azafady azatsiny ianao raha ohatra ka mety finoanao hatramin'izay mety misy hoe masina mitondra vavaka makatsy makaroa, fa le izy tsy misy ka Jesosy ihany, Jesosy. Zay le tenin'Andriamanitra. Timoty voalohany 2:5 manana accès direct amin'ny tompontsika. Ny Hébreo ray manontolo tenenina eo, Hébreo 5:9-5, 5:7-5, 2:12-4 manambara hatrany hoe Jesosy ny mpanalala. Ao amin'ny Hébreo 4:4-5 ny tenin'ny tompo miteny hoe koa aoka isika anatona ny seza fiandrianany fahasoavany amin'ny fahasahina, manatona amin'ny fahasahina mba azahoantsika famindrapo sy fahasoavana ho famonjena amin'ny andro mahory. Tombony lehibe zany. Dia aza misalasala ary
manatona direkta an'ilay tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka Jesosy rery any no mpanalala. Mamaraparantsika senao ny anjeny valo amby roapolo no fitiny ny asan'i Jesosy tetỳ ambony tany. Zao ny tenany tompo amin'ny anjeny fahavalo amby roapolo amin'ny toko fahaenina ambin'ny folo hoe eny nivoaka avy tamin'iray ka tonga amin'izao tontolo izao ary hiala amin'izao tontolo izao indray ka hakany amin'iray. Fitiny ny asan'i Jesosy teto nivoaka tamin'iray ambarany tompo tsara hoe tena Andriamanitra avy tao amin'Andriamanitra izy miaraka amin'izay voninahitra rehetra. Misy fotoantsika mety miresaka amina ankonana mety hoe témoin de Jéhovah inona raiso hatrany hatrany reny tenin'Andriamanitra manamarina mazava tsara Andriamanitra ny Jesosy atsika. Nivoaka avy tamin'iray izy tena Andriamanitra izy tao amin'ny voninahiny rehetra tonga teo amin'izao tontolo izao tena teraka olombelona zato isan-jato mba afaka maty dia amin'izay manafaka anao mitaotry ny fahafatesana maka le herin'ny fahafatesana teny an-tanany devoly. Dia hoy indray izy hoe hiala amin'izao tontolo izao manomana ny mpianatra izy hoe ho faty izy fa hiala amin'izao tontolo izao dia akaiza tsy hoe tsy hitantsonina lehany fa hakany amin'iray midikany hitsangana izy ary hiakatra ho any an-davitra. Famitinana tsotra be ny asan'i Jesosy ary dia teo moa ny mpianatra dia niteny amin'ny anjeny fahasivy amby roapolo hatramin'ny faharoa amby telopolo vakiko aminao. Dia hoy ny mpianany hoe indro milaza tsotra ianao ankehitriny fa tsy manao fanoharana akory. Ankehitriny dia fantatray fa mahalala ny zavatra rehetra ianao ka tsy mitady olona anontany anao. Izany no inonay fa nivoaka avy tamin'Andriamanitra ianao. Jesosy namaly andry zareo dia niteny hoe mino va nareo ankehitriny indro avy ny andro eny efa tonga izay hielezanareo samy ho any amin'ny azy avy ary ilaozanareo ho irery kanefa tsy ho irery fa ny ray no ato amiko. Inona ny zavatra raisitsika amin'izay anjeny fa sivy amby roapolo hatramin'ny faharoa amby telopolo izay. Ny zavatra raisitsika ravako dia ity verino ihany mitondra finoana tany amin'ny mpianatra ny filazan'ny tompo tsara ny asany. Moa mitondra finoana ny anatintsika senao koa ve? Tena mino ve tsika hoe izay tokoa io Jesosy io? Le mino ambarany hoe tsy mahalala ara-tsaina fotsiny fa raisinao ho anao mihitsy. Tena Andriamanitra izy tonga olona izy. Maty ho anahy izy. Nitsangana tamin'ny maty izy ary nakasitrahan'ny tompo Andriamanitra ray izany fitsanganana izany dia netiny niakatra ho any an-danitra izy hipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray makany aminy. Antoko ny finoantsika izany. Fa ny zavatra hitantsika tenenin'ny tompo hoe mino va nareo izy tamin'ny mpianatra dia miteny izy hoe indro ho avy ny fotoana dia ilaozanareo tsy hoe tsy mino akory reto mpianatra reto tena mino izy fa tiany tompo ho mariana aminazy tsara hoe mino nareo fa ho voaozongozona be mihitsy io finoanareo io fa efa tenenin'ny tompo sahady hoe andahoanareo amin'izay zareo rehefa tonga le fotoana dia mitondra fibebahana any anatiny. Mahatsiaro ry zareo hoe tsy mitondra nenina toy ny any Jodasy fa mitondra fibebahana any anatiny hoe andao an' Jesosy tokoa izy kanefa hiverina ihany. Anjeny fahatelo amby telopolo farany ary amaranantsika senao an'izany lazaintsika rehetra izany. Izao ny tenan'ny tompo ato hoe zany teny izany no hoe fa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Nefa matokia izahay efa naharesy an'izao tontolo izao. Inona ny zavatra ambaran'ny tompo amintsika? Io ny teny farany no lazain'i Jesosy na mitinany ny toko fahatelo ambin'ny folo, efatra ambin'ny folo, dimy ambin'ny folo, enina ambin'ny folo. Mivavaka izy izay no resantsika amin'ny heriny ao aorianan'io. Fa maranany azy izany teny lazaiko anareo rehetrarehetra izany, ny antony ampitandreman'ny tompo, ny antony ampanomana ny tompo hoe hoenjehana, misy fahoriana be azo anareo fa hiala nge za zalahy, hiala nge za
fa ny anton'izany rehetra zany mba hananan'izy ireo fiadanana. Dia manomana antsika ohatr'izany mihitsy koa ny tompo, ampioman'ny tompontsika senao fa misy zavatra sarotra miaraka amin'ity Jesosy ty e, fa hoy izy hoe ao amin'ny rery no misy fiadanana. Le fiadanana ifandresantsika ty tamin'ny Jaona 4:12 tary amin'ny 7:20 fa averintsika senao tsara. Le fiadanana ao amin'ny tompo, fiadanana manahoana? Fiadanana satria lasa tafahavana amin'Andriamanitra tsika, tsy misy efitra mampisaraka atsika intsony toy ny ny helokontsika satria efa niregleny Jesosy zany teo amin'ny hazo fijaliana. Efa niraisinao ve zany? Ankafizinao ve zany? Tsika senao le mianatra makafy ny fahasarotana sy ny tombony amin'ny fanarahana amin'ny tompo raha tsy ankafizinao zany famelan-keloko zany dia mahantra indrindra misampino ianao sia tafahavana tanteraka amin'Andriamanitra tsika. Hoy ny Romanina 5 ary amin'ny 9:1 ary satria efa no hamarinina tamin'ny finoantsika dia manana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tsika. Fa hoy koa ny Efesianina 4:4, Efesianina 4:4 hoe izy no fihavanantsika izay mahiray atsika rototaka nandrava ny efitry ny fisarana, afaka mihavana amin'ny olona rehetra ihany koa isika. Zany koa le fiadanana hoentin'i Jesosy zany, le fiadanana ao amin'ny Jesosy, fiadanana fa tafahavana amin'ny olona rehetra. Andraikitsika senao zany raha azo atao ny tenan'ny tompo ataovy izay hihavanana amin'ny olona rehetra, mpitondra fihavanana ho an'ny olona rehetra tsika. Ary le karazam-piadanana farany izay tsy piany ty 7:30 amin'ny 5:12 ty soamantsara dia le hoe fiadanana ao anatin'ny fahoriana sy ny ady. Rehefa miteny izy hoe matokifa za efa naharesy an'izao tontolo izao, mampiomana atsika amin'le ady. Miteny izy hoe fahoriana eto amin'izao tontolo izao ny ahitanareo fahoriana. Misy fandresena nefa homan'ny tompo amintsika. Mampiomana tsara atsika ny tompo fa misy an'izay fahoriana izay. Fa tandremo nefa ianao sao dia diso toerana. Tandremo sao resin'izao tontolo izao. Raha vao tsy tafatoetra ao amin'ny Jesosy ianao, mifampitohy daholo zany fampianarantsika rehetra zany. Tamin'ny 5:12 tsika dia nantitra an-terin'ny tompo tamintsika ny hoe miray aminy, mitoetra ao aminy, mitoetra ao amin'ny fitiavany. Raha vao tsy mitoetra ao amin'ny Jesosy tsika dia tsy tafiaina an'ilay fiadanana. Fa resin'izao tontolo izao. Resin'izao tontolo izao ahoana? Resin'ny olana. Lasa tena ito safotra ny olana, tena difotra tanteraka tsy mahita mangirana amin'ny fiainana. Raha izay no izy diso toerana ianao zay seha mifondrainga, mitoetra ao amin'ny Jesosy fa tsy mitoetra aty amin'ilay olam-piainana, tsy mitoetra sao dia resiny rendrarendra n'izao tontolo izao, sao dia resiny fahafinaretan'izao tontolo izao fotsiny. Tandremo sao dia diso toerana resin'izao tontolo izao mantsy ianao rehefa tsy ao amin'ny Jesosy. Raha mahatsapa teny ianao ohatrany tsy tena makafy an'ilay miaraka amin'ny Jesosy, verifio kely rava aiza ho aiza tsara no misy anao. Ao amin'ny Jesosy tsara ve? Mitoetra amin'ny Jesosy ve? Efa mampiomana antsika izy. Ny tolombavaka rava koa tsy hoe akory sory ty fahoriana ty raiko. Tsy manina akory fa irao ihany nireny esory rery raiko. Fa tohizana amin'ilay tenin'ny tompo hoe tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao. Dia fantatritsika fa na fahoriana tahakin'inona ary fody fifaliana io rehefa avy eo. Tsara tareny miaraka amin'ny tompo. Mampahery anao akafia ny fahasarotana sy ny tombony amin'ny fanarahana an'i Jesosy. Tao hivavaka ny tsika. Andriamanitra rainay eto anatrihanao eto izahay misaotra anao indrindra. Mampafantatra anay an'izany tombony, ny fatiantoka ve, ny fahasarotana, fa haikay tombony hatrany foana, fahasoavana be le manaraka anao. Misaotra tompo mampahiratra ny masonay, mampiomana anay amin'izay karazam-panenjehana mety izy,
manome antoka anay fa ty anatinay ny fanamasina. Jesosy indraindray efa zavatra efa heninay foana dia mandeha ao anaty lohanay ao fotsiny, fa ambara ho vaovao aty anatinay mihitsy hoe midikan'izany hoe ny fanamasinao kay miaina ato anatinay ato dia avelanay mameno anay miasa ty anatinay. Mifona aminao zay tompo raha misy fotoana tapenanay vava ny fanamasina fa efa mampiaiky fahotananay dia zay tamana be amin'ilay tsy mety io dia hodinay fanina ny teniny. Jesosy androany zay tonga saina tsara ny amin'izany dia raisinay zay teboka tianao androsoanay amin'ny fankatoavana an'io. Misaotra tompo fa ho tafajoro tsara izay rehetra, ho tena vavolombelonao fa ny fanamasinao no ampijoro anay dia atonga anay ho olona ampiasainao ampiaiky an'izao tontolo izao amin'ny fahotany koa, hizara ny fahamarinanao Jesosy ary ampatsiahan'ny olona fa misy fitsaranao miandry ange ao ambadika rehetra ao. Jesosy misaotra anao fa ianao dia mora, ianao miaino anay maheno ny fantaniana sy ny zavatra manahira-tsainanay rehetra any ary tia mamaly anay mihitsy ianao. Ampio zay tompo tena afaka hitodika any aminao amin'ny fotoana rehetra, amadika vavaka an'izay mety ho fanahinay zavatra manahira-tsainanay dia andray ny taridalanao zahay. Misaotra tompo mampatsiahanay fa misy fahoriana mety hiatra amin'ny fiainanay na mety efa miatra fa ianao maharesy zany ary izahay mitoetra ao aminao mahafanay mandresy dia miara-mandresy daholo zany zay. Ampio zay akafi an'izany fiainanay miaraka aminao zany. Ninona hoentin'le rehefa avy eo sy rapitso rafakapitso makafi makatoanao zay Jesosy na dia ho faty aza. Dia tompo le fiainanay andavanandro rehetra ao avadika hivavaka tokoa ary le fahasahiranana rehetra, ilay tebotebo samihafa ny amin'ilay tsy fampiana, ny amin'ny olana samihafa, ny amin'ny pression zavatra rehetra ampiseho amin'ny fiainanay ty. Ampio zahay hitondra an'izany ao anatrehanao dia mahatoky anao tsara fa miaino anay ianao. Ay afaka mangataka ny zavatra rehetra ho fampandrosoana ny fanjakanao eto amin'ny fiainanay ao anatrehan'indray zahay. Misaotra miditra an-tsehatra amin'ny fiainan'ny tsirairay avy aminay amin'ilay tandrify anay tsara iny. Dia miaro an'izao fotoana izao hatrany ianao tompo raha sitraka ao dia amin'ny herinany indray zahay mbola ho tafaraketo ilay fiadananao no aoka hitoetra ty anatinay ary ampianaro an'izany hoe mitoetra aminao izany zay. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen.